Io maraina no nisokatra tetsy Ampefiloha ny herinandron'ny firaisan-kina ho an'ny mpianatra injeniera mahakasika ny génie chimique eto Madagasikara. Sehatra iray tsy azo idivirana tokoa raha ny mahakasika ny génie chimique indrindra eo amin'ny famokarana sy ny orinasa miditra indrindra ao anatin'ny izay tontolon'ny génie chimique izay moa ny famelabelara arak'hevitra nataon'ireo mpianatra miompana indrindra ny tontolon'izay génie chimique izay sy ny manodidina azy. Mandray anjara betsaka eo amin'ny sehatry ny famokarana ara-industrialy ireo manampahaizana mikasika ny génie chimique. Isan'ny nivoatra nandritra ny fanokafana ny herinandro amin'ny firaisan-kina mpianatra injeniera mikasika ny génie chimique eto Madagasikara ao anivon'ny sekoly ambony polyteknika etsy Votovorona izay nitanterahana tetsy Ampefiloha zany io maraina io. Tanjona kendra akanty dia ny ampafantatra bebe kokoa ny atao hoe génie chimique, ingénieur génie chimique eto Madagasikara. Izay no tena nanaovana an'ity vente expo ity ampafantatra ny be sy ny maro sy ireo mpianatra vao nahazo ny baccalauréat sy ireo ankizy efa ao anatin'ny génie chimique eo inona marina tena ataontsika ato amin'ity filière ity. Raha amin'ny lafiny famokarana génie chimique dia raha maka matière première anankiray dia anjara génie chimique manao ny calcul rehetrarehetra sy ny fomba rehetrarehetra amin'ny machine mba azahoana ny produit iny produit fini. Ankalazaina hatramin'ny 14 Desambra ho avy izao ity hetsika karakarain'ny SEIGCM ity. Ankoatra ity varotra fampirantiana iarahana amin'ireo mpiara-pominatoka amin'ny etsy Ampefiloha ity dia tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ihany koa ny hetsika maro samihafa toy ny valandresaka rahina fampiofanana, ny lalao famaranana mikasika ny fifaninanana ara-kolontsaina sy ara-panatanjahantena ary ho faranana amin'ny fiaraha-misakafo rahina fandihizana izany rehetra izany eny Sabotsy Namena.